misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Faly-miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokany isika amin'ity alahady ity ary manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka an'izao fandaran'izao ihany koa. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ianay tsara indrindra izay any an-danitra mba raha misaotra anao izahay ny amin'ny izao fotoana izao izay omenao anay. Misaotra tompo izay manome zavatsoa anay dia ny teninao. Misaotra ihany koa manaiky hiaraka aminay eto anio ary ihany koa mino sy matoaka izay fa omenao zavatsoa izay tsy takatry ny sainay mba hahafahanay mitomba amin'ny finoana amin'ny fanarahana anao. Koa mitenena rehefa voninkaino anao izahay anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe amin'ny fahamarinana sy fitsarana ary fitiavana. Zava-dehibe ny resantsika mandritra ny herinandro ity sady mahakasika ny fifandrinana lehibe hatrany azy. Hoe ny salamo fa fito amby sivifolo andiny voalohany manao hoe Jehova no mpanjaka. Miankina amin'izany hiheveranao ny toetran'i Jehova sy ny momba azy ny valiteninao manoloana ny fanambarana io. So ihany fa nanome toky ny mpanoratra ny salamo fa Andriamanitra no resahany eto ary ny fanjakany dia mahafaly sady maharavo. Fa nohitra amin'izany kosa lavy ny Satana ny fahatsaran'Andriamanitra ka mametraka fisalasalana amin'ny toetrany sy ny fikasany izy. Iza moa Jehova ny tokony hahampanjaka azy? Inona ny fehitry ny fanampahany? Araka ny mpanao salamo dia fahamarinana sy fitsarana no fanorenany seza fiandrianany. Ny fahamarinana dia azo adika ho fananana fitondran-tena mety na koa ho azo amarenina. Raha ny fahamarinana hitondran'Andriamanitra dia midika izany fa fanaraka amin'ny firindran'ny lalàna izay mamaritra ny mety sy ny tsara izy. Ny fahamarinana no fanorenany seza fiandrian'Andriamanitra ka tsisy mihitsy izany ny fifanoheran-kevitra manoloana azy, tsy misy ny fihatsaram-belatsiahany koa na ny mizahana izay tsindriany ila. Tsy miova Andriamanitra fa mitoetra arak'izay fanambarany. Anio sy ho mandrakizay. Ny fitsarana dia midika ho fahadalana ny rariny sy tsy fitongelanana ihany koa. Fenitra ara-pitondran-tena izay miantoka ny fitondranan'ny olona rehetra amin'ny fomba mitovy izany izay andraisana ny sahaza azy araka ny lalàna. Raha fanehoana ny fon'Andriamanitra ny fahamarinana, ny fitsarana ara-dranony kosa dia fahamarinana miasa araka ny lalàna. Toa tsy mitombina ny sy ny fanjakana anankiray izay tapahan'ny mpanjakany amin'ny fahamarinana sy ny rariny raha eto amin'ity tany ity. Hitan'ny mpanao salamo amin'ny fahitana ara-paminaniana nefa i Jesosy mpanjaka izay miay an'izao rehetra izao amin'izany fomba izany. Mitempo ho an'ireo voary ny fony feno fahafoizan-tena ary amin'izany fitiavana lalina izany nanomezany teny fikasana fa ny tsairay amintsika dia afaka hifidy ny olom-pireneny fanjakana. Na eo aza ny fahotantsika satria efa nanao lalana mba hanamarinana antsika izy. Toy ny tendrombohitra miempo tahaka ny savoka natrehan'i Jehova ihany koa
no iam-pony lainga ny satana sy ny fanenjikendrehan'Andriamanitra ho mpanapaka tsirarina izy ihany koa mahasamy tenin'Andriamanitra ho loza be mihitsy eo anatrehan'ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Efa naneho ny tenany sy ny toetrany tamin'ity tontolo lavo ity Andriamanitra atao amin'i Jesosy, ko amin'izany mifalia amin'i Jehovah ry olo-marina ary midera ny anarany masina fa manapaka araka ny fahamarinany sy ny fitsarany izy ary amin'ny fitiavany. Toy izany dia aoka mihetraka ny fahatokiantsika sy ny ayahintsika rehetra eo amin'i Jesosy isika, satria izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Traina tsara indrindra mbola misaotra anao izay noho ny amin'izany teninao izany. Misaotra ianao ilay rainy fahamarinana, ianao ilay rariny, ianao ihany koa ny lalana. Ampianaro izay mba ho tian'ny marina ary handray ianao ihany koa anatin'ny fanetretena feno mba hahafahanay mampiseho amin'ny hafa izany fahamarinanao izany. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.